Tsy fise ny drafy pampandrosoana matopaiky eto Madagasikara mety ho antony tsy nanasany ny filoha frantsay any Andry Rajoelina hoy Rivo Rakotovao. Clémence Rarinirina esorina tsy ho mpanolo-tsaina an-tanàna alefaso eny amin'ny fitsarana rasa. Kapoaka manara-penitra oeraoera ny betsaka hoy ireo mpivarotra. Tompoko lasy sy tompoko vavy manoatra ny araba ombam-pariritso ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra ny MBS amin'ity arivariva ity. Tonga soa indrainao atao anatin'ny fampalalam-bavao ka manasanao ampanajana sy ampitiavana izay anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao avy any Fianaratso avy hatrany ary no antsika misantatra ny fiarahana amin'ity arivariva ity. Nisehona tranga niteraka resabe tena anivon'ny tambajotra tserasera sy ny fiarahamonina tany Fianaratso tany tamin'ity andro almaraina ity. Mpitsabo iray izay voalaza fa avy nanao vaksiny fanefitry ny Covid-19 matsy no fantatra fanamony ainy. Mitatitra amintsika momba izay vaovao izay miala rarombana sy Andry Rakotomalala. Dokotera iray antsoina hoe Yasina Rahery Mandimby, mpampianatra eo amin'ny faculté de médecine ny Fianarantsoa sy manana andraikitra eo amin'ny CHU Tambobe no nodimandry io maraina io tokony tamin'ny 6 voran-tany. Araka ny loharanom-baovao dia avy nanao vaksiny fanefitry ny valana aretina Covid-19 izy omaly izao namony ainy izao. Araka ny nambaran'ny mpitsabo iray dia manana aretina mitaiza ity dokotera ity. Mbola salama tsara nefa izy ny maraina ny foazany ary mbola nahavita nanao fanatanjahantena no izao nindaosy ny fahafatesana tampoka izao. Mbola tsy voafaritra mazavatra eto na misy ifandraisany tamin'ny fanaovam-vaksiny no nahafaty ity dokotera ity na tsy. Niteraka resabe tany anatin'ny tambanjotran sosialy Facebook moa ity tranga ity. Toy izao ny satoina andreo fanehoan-kevitra ireo olona mikasika izany. Karaha vaksaina tsy no nahatonga an'izao tsisy ilazany marina eo. Izao aloha tsy anatin'ny nanao vaksiny mbola mamy ny miaina tsofindrano izay vony nanao vaksiny. Eo indray dia mitiry conclusion eo daholo izy mianakavy dia ampitahotra olona amin'io resaka vaksin io. Tsy haintsika fa mety fifandrifian-javatra izany. Izy ara manana aretina mitaiza. Toy izany ny fanehoan-kevitra ireo olona. Ny valan'ny fanadihadiana sy ny fitsirihana ny vatana mangatsiaka irery ihany anefa no hamaritra ny marina mikasika ity tranga ity. Nanambara moa ireo tompon'andraikitra ny an-toerana fa tsy ho ela dia hivoaka izany valan'ny fanadihadiana izany. Fa mbola resabe eny anivon'ny fiarahamony eny ny hoe andairan'ilay valana aretina Covid-19 ve ny zaza sy ny ankizy satria nitondra fanazavana mikasika izany indrindra ny mpitsabo iray eny ambondrony eny tamin'ity androany ity. Ity mpitsabo ity moa izay nanamafy hatrany fa mila arovana amin'ny Covid-19 ny zaza isorohana ity valana aretina ity izay miovaova endrika. Arao ny fanadihadiana nataony miala rarombana sy Andry Rakotomalala hatrany. Herinandro vitsivitsy izay no efa niverina tany an-tsekoly ireo mpianatra hanala fanadihana-mpanjakana. Mbola ao anatin'ny ady amin'ilay valana aretina Covid-19 nefa isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Na dia tsy nahavoafiry ireo zaza sy ankizy azy ity valana aretina ity dia ilaina hatrany ny fisorohana ankoatra ny fanajana ireo fipetraka-pahasalamana rehetra no ity valana aretina ity miovaova endrika. Mbola tsy vahaolana ny famerenana ireo ankizy hianatra araka ny nambaran'ity mpitsabo iray ity noho ny fisian'ny fitakosonana izay mety hanaparitaka aingana ny otrikaretina indrindra fa amin'izao fotoana ny ririnina izao. Ny ankizy zany dia mila jerentsika ray aman-dreny manokana. Isorohana ny life partant n'ilay valana aretina aloha miandry aloha organisena ny fampianarana distance. Raha misy zavatra hafahafa miseho amin'ny ankizy amin'ny toe-pahasalaman'ny ankizy tsirairay dia tena aleo tsy miandriandry fa hoentina manatona mpitsabo aingana. Raha voatsikaritra ny statistika eran-tany dia mandritra ny fotoana amin'ny ririnina no mampietsika ny mahazo aina be ny otrikaretin'ny coronavirus ary tena mandripaka olona. Ny variant zany atahorana tsy miteny tamin'ny heritaona raha ny eritrerititsika fa ireo olona le tena be antitra sy ny be tosi-dra sy ny be ny olona diabetika. Ny tamin'ity taona ity tsy izany rehetra satria miova endrika ilay otrikaretina. Voa amin'izay na ny ankizy tanoranora zao tamin'ity taona ity ny tena be da be. Mila mailo itsika mianan-kavo. Ny otrikaretina biby ane io zava mananaina ane io virus io e.
Ankoatra ny fanentanana ireo olona iroso amin'ny fanaovam-bakisiny dia nitondra fanazavana mikasika ny fanatanterahana izany ihany koa ity mpitsabo ity. Nambara fa tsy ny olon-drehetra no afaka hanao ny vaksiny fa nefitra ny valanaretina COVID-19. Ny olona tokony hanao an'ilay vaksiny dia ireo fantatra fa olona marefo, ohatra ny olona be tositra, ny olona be taona, ny olona tsy tokony atao an'ilay vaksiny, ny olona voan'ny coronavirus amin'ilay fotoana mamparary anazy iny, na hoe tao anatin'ny 3 volana izy voan'ilay coronavirus. Ny olona manao fièvre aigu, mafana be tamy, ny olona manana problème na coagulation, ny ankizy sy mbola mpanaovina an'ilay vaksiny, vehivavy bevoka, vehivavy izay manana etaeta ny ho bevoka. Vaksiny efatra tapitrisa fatra eo no vinavinaina ho tonga eto Madagasikara araka ny nambaran'ny Ministeran'ny Fahasalamana. Raha ny isan'ny malagasy izay efa mananika ny 20 tapitrisa nefa amin'izao fotoana izao dia tsy ny rehetra no hisitraka izany. Eo no mipetraka ny fanontaniana hoe anao ahoana ny fomba hitsinjaran'ny fitondram-panjakana ireo vaksiny ireo, ankoatra ny fijerena manokana ireo olona marefo sy ireo efa nahazo taona izay tokony hisitraka izany. Fandeha tanterana amina kosa indray ny fivoaran'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara tamin'ny andron'ny omaly izay nivoaka tamin'ity androany ity. Araka ny salanisa nivoaka omaly dia olona enina indray no maty n'ity valanaretina ity teto amintsika omaly alarobia fa 9 ny volana May 2024. Tafiakatra 327 indray no izany. Ireo namony ainy nanomboka ny 13 Martsa 2024 nisy n'ity valanaretina ity teto Madagasikara. 430 amin'ireo fitiliana 170 sy 700 natao kosa ny tranga vaovao. Mbola eto amin'ny fatra Analamanga-trany no ahitana tranga betsaka indrindra amin'ny olona vaovao mitondra ny valanaretina COVID-19 izay amin'ny totaly 7 Manarakaraka azy kosa ny fatra Alotra Mangoro izay nisy tranga miisa 10. Mitotaly 150 ireo olona mbola manaraka fitsaboana ka ny 150 amin'izy ireo no anatin'ny fasarotana na ilay antsointsika hoe forme grave. Fa androany ny fankalazana ny andro irasam-pirenena ho an'ny fenitra. Tsera izay dia niparitaka ary niteraka resabe teto amintsika ny fanambarany teo anivon'ny Ministeran'ny Varotra sy ny Ministeran'ny Varotra ny amin'ny hoe hosolona manara-penitra avokoa ireo kapoaka rehetra indrindra ny famarana vary. Nidira teny antsena ny mpanao gazetinay nijery izay tranga izay. Ravrazavamaina sy Tahirinena. Ny volana janoary ity taona ity no niaingan'ny fiteny kapoaka manara-penitra no ny fiakaran'ny vidim-baratra amin'ny 500 sy 700 ariary ny kapoaka izay tsy voafehin'ny fanjakana dia naleony namorona hevitra hafa milina ny saim-bahoaka. Efa misy ny orinasa nanao ny kapoaka ho ny minisitra ary ny mpivarotra rehetra tsy hakanavaka no tsy maintsy mampiasa azy io. Efa bolana taty aoriana nefa ny teo ihany no teo tsy refehintsino ilay kapoaka manara-penitra. Hatreto aloha io izany ny kapoaka ampiasaina dia io ny amaranay eto aloha. Ny kapoaka be zao dia 160 dia ny kapoaka kely dia 100. Era ohatra hoe lehibe noho izao dia mety miova ny vidiny. Mbola tsy nidina tety mihitsy ministera nijery izany kapoaka hoe soloina izany. Mbola kapoaka hatramin'izao aloha mbola kapoaka tena kapoaka taloha reny ihany misy. Zay aloha mieritreritra fa tsy io izany ny kapoaka fa io ihany hatramin'izay satria mahazatra ny gasy. Le zavatra rehefa tenena dia mba taterao aloha fa zatao resaka mbava fotsiny satria ny antony dia tsotra be. Raha niteny ianao tamin'ny herintaona sa firintaona zay hoe hoavy le kapoaka manara-penitra aza le kapoaka manara-penitra zao hatramin'izao tsy hita. Fa aza manao kobaka mbava fotsiny fa manjary manderaka amin'ny vahoaka le izy. Lasa iomezana sisiny ataon'ny fitondram-panjakana atao manara-penitra avokoa izay tiana rehetra saingy mijanona eo amin'ny molotra ihany fa tsy mety teraka akory. Ny tsikaritra rehefa misy zavatra mampiteraka resabe ny anivon'ny fiarahamonina manarina izany any amin'ny zavatra fa ny mpanao serasera amin'ny fitondrana mamorona azy indraindray mba ho adian'ny vahoaka ny tena maharary azy. Tao sanatria ve lasa kilalao ny fitondrana ny Madagasikara? Fandeha hivenan'ny fianaratsoa kosa indray isika atao anatin'ity vaovao manaraka ity. Nanatanteraka fitokonana androany ireo mpandraraha eo anivon'ny Université Andrianjato any Fianaratsoa any. Nisy ny fanambarana izay navoakan'izy ireo izay maneho ny fitakiana ny andoavan'ny mpitondra fanjakana ny tambokaraman'izy ireo hatramin'ny androany. Nilaza ny ampiantanteraka ny asa rehetra ihany koa moa izy ireo raha mbola tsy misy ny fampahafantarana ny toedrarah mikasika ny karama amin'ny volana Jona sy Jolay. Bagzandriananja MBS Fianaratsoa. Tondro setra maro isan-karazana izay marary sy misetra olana eto Madagasikara dia nivoaka tamin'ny fanginany ireo mpandraharaha eo anivon'ny Université Andrianjato Fianaratsoa androany.
efa mambola ny tsy nandraisana ny tampikarama ary efa disy tafahoatra zao zava-misy zao izy ireo ka toy izao ny fanambarana nataon'ireo mpandraharaha ny université reto androany izahay membre syndicat mpandraharaha eto amin'ny université Fianaratsoa sportif dia mahazo fanambarana fitokonana izao volona eto anay mpandraharaha membre syndicat eto amin'ny université Fianaratsoa izay nao février androany roapolo may akany roapolo sy roa arivo no mandray izao fanapakevitra manaraka izao araka laharana 2003/011 makaka ny zo syndikaly dia eto amin'ny toeram-piasana no naovana ny hesika ny zo syndikaly noho izany dia misy ny fivoriana natao anio Alakamisy roapolo may araka amin'ny roapolo sy roa arivo nataony membre syndikaly dia syndikaly tokana ivoroana mpandraharaha université Fianaratsoa noho ny fahatarana fandraisana kama volana aprily sy ny volana may araka amin'ny roapolo sy roa arivo voalazany lalàna 2003/044 izay nivoaka tamin'ny valo amby roapolo jolay efatra sy roa arivo mamasa lalàna ny fehin'ny asa dia voafatotra fa tsy tokony iohatra ny valo andro ny fahatarana hatramin'izao anefa dia mbola tsy misiraka izany izahay mpandraharaha raha tokony manodidina ny faharoapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo ny volana itsana no ndraisana izany malonareo antony voalaza ireo dia manaiza fanakevitra izao fanapakevitra izao izahay koa satria tsy misy ny filazana mazava amin'ny fahataran'ny karama dia manomboka anio Alakamisy roapolo may dia mame efatra amby roapolo ora ampitantana tompona andraikitra amin'izao fahatarana izao izahay mba handovana ny karamanay takina nisy ny fampampatarana ny zava-misy makasika mpandraharaha ohatra ny karama volana jona sy volana jolay raha sy tanteraka izany dia hiroso amin'ny fampiantonana ny asa rehetra eto amin'ny université izahay na service minimum aza manam-panaisana izany antenainay fa misy tompona andraikitra maefa mahavany olana eto ka miandry manantena valamam-po aminareo izahay tompoko natao anio roapolo may araka amin'ny roapolo sy roa arivo ny membre syndicat rehetra no manao fanambarana izao andefasana ny fanambarana ny ministry fampianarana ambony sy mifankaroana asiantifika andefasana ihany koa andrimatoa filohan'ny université Fianaratsoa misaotra tompoko tsapa tato ato fa ireo sehatra maro isan-karazany misy eto Madagasikara dia saika eo manao fitarainana amin'ny fanjakana avokoa noho ny toedra raha misy zany rehetra zany no manapirofo fa misy fitavozavozany eo anivon'ny fanjakana indrindra fa eo amin'ny lafin'ny fitantanana raha ny mpiasa-mpanjakana ary no maheno fijaliana sy fangirifirina amin'izao fotoan'izao mba manao ahoana kosa ny vahoaka majinika tsy mandady arona ny vaovao malaza maneran-tany kosa indray mbola tsy vita tanteraka ny rarana ny anjehana ny filoham-pirenena frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy raha efa voatsara tamina raraha telo hafa ity filoham-pirenena teo aloha ity dia mandeha nanomboka tamin'ity androany ity any Paris indray ny raraha any anjehana azy mikasika ny fandaniam-bola be miopampana nataony nandritra ny fampelezan-kevitra nataony tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tany antoerana ny taona 2020 miala raha ronombana sy andry rakoto malala raha efa voaheloka higadra herintaona tranomaizina tamina raraha hafa ny filoham-pirenena frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy voatondra androany tamin'ireo ora sasany tolakandro indray ny fiverenany teo anatrehan'ny fitsarana any Paris mikasika ny raraha Big Malion izay efa tokony nandeha tamin'ny volana martsa lasa teo ity hitsarana azy manomboka androany Alakamisy faharoapolo ny volana meraka amin'ny roapolo sy roa arivo ity raraha izay niombana indrindra tamin'ny fandaniana volabe tsy latsaky ny valo hetsy sy roa amby efapolo tapitrisa euro raha tokony tsy ohatra ny atsasak'izay nandritra ny fampelezan-kevitra nataony tamin'ny fividianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2020 iray volana sy tapany taoriana nameloana azy tamin'ilay raraha antsoina hoe des écoutes tsy azon'ny rehetra antoka ny fahatongavana ity filoham-pirenena frantsay teo aloha ity nanoloana ny tribunal tany Paris androany raha tsy ahivina mantsy dia tsy tonga tamin'ny fotoam-pitsarana azy tamin'ny tapaky ny volana martsa lasa toy Nicolas Sarkozy nambarany mpisolo-vava azy Thierry Herzog manoloana ny tribunal tamin'izany fotoana fa noho ny fangatahany fanemokana ny raraha no antony izay tsy fahatongavana izay andro vitsy talohan'izay ity filoham-pirenena frantsay ity no voaheloka higadra herintaona tranomaizina sy fandoavana lamondy 703 euro tamina raraha kolokolo sy ny resaka trafic d'influence raha nanatrika ny fitsarana iray manontolo tamin'ilay raraha des écoutes ity filoham-pirenena frantsay ity nampahafantariny kosa fa tsy hanatrika ny fiainona afa-tsy izay mahakasika azy ny tenany amin'ny ity raraha Big Malion ity
amin'ny herinandro ny fahaefatra ambin'ny folo ny volana jona izao moa ny fakanambavany azy araka ny loharanom-baovao adrany. Raha tsy ahivina dia tsy noenjehana tamin'ny fanaovana faktura osika na anakonana ireo fandaniana miopapana nandritra ny fampelezan-keviny tamin'izany fotoana tahaka ireo mpiasa 12 ny aro azy izay nahitana ny mpitantana ny Big Malion sy ny UMP teo alohan'i Nicolas Sarkozy. Saingy kosa noenjehana ny fampanoavana noho ny fankantoavana ireo fandaniana mihoatra ny tokony ho izy sy tsy ara-dalàna ireo. Ny vaovaon'ny politika kosa indray Denis Androany ny fivoriana no tarihin'ny filoha Lodibe Mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ny filoha Marc Ravalomanana tetsy amin'ny foibeny tetsy Ampandrana. Tsy nisy mipika mondinika ny fanaovandreo antoko politika izay nivory ireo fa ny any mba fantatra dia momba ny raharam-pirenena sy ny fahasaranam-bahoaka no antony fivoriana. Fantatra tamin'ny loharanom-baovao teny antoerana ihany koa fa isy ny fanambarana lehibe miezanezana ho tanterahan'izy ireo tsy ho ela. Eo amin'izay lafy mavaon'ny politika izay hatrany dia mbola miteraka resabe ny anivon'ny fiarahamoniny amin'izao fotoana izao. Ny tsy nanasany filoha frantsay antsika malagasy tsy nanatrika ilay sommet du financement des économies africaines no tanterahana tany Frantsa. Isy ako lehibe eto amin'ny firenena izany na tiana na tsy tiana. Arao izay fanadetiana izay eo amin'indra-tsariny toky Ramarla. Efisasaka ty ny taona 2024 mandeha anjambany hatreto ny fitantanana amin'ny firenena. Ny 20 janoary lasa teo mantsy no irairaina fa aseho ampabe maso ny BEM izay drafy mpampandrosoana ho an'ny Madagasikara. 20 Mey isika androany mbola ny ekibon'ny omby ny drafitra entina anarenana ity firenena ity. Saro-piterahana ary mbola mistery ny momba ny drafy mpampandrosoana io. Tsy mahagaga raha tsy nasainy ny filoha frantsay Ian Rajoel satria na ho any aza tsy fantatra mazava ny drafy mpampandrosoana itondrana Madagasikara. Tsy maintsy mitondra lesika ho atsika tsy nanasan'ny olona atsika satria tsy mahafaka ny ady varotra ianao. Nefa zao koa raha jerena inona moa no antsika any tsika eny tsy manana drafitra tsy manana plan tsika mety manana any ny gouvernement tsy fantatry ny olona fa dia ohatra ny eny an-dalana eny tsika no mametraka pakady ka nahirana satria izany mety efa misy fifanomanana iny fa tsy hoe tapitapoka akory efa nandritry tamin'ny taona 2024 nefa niresaka ny olona hoe ahoana moa ny anarenana ny fifanampiana eo amin'ny lafiny eran'izao tontolo izao satria rehefa pandémie io misy fiantraikany amin'ny fifandraisana eran'izao tontolo izao misy fiantraikany amin'ny Madagasikara zany. Inona le tolo-kevitra hoentin'ny fitondrana zay aloha eto amin'ny tokasovemala dia mbola tsy nahita natao amin'ny senary zay efa nanontany an'izany fa dia plan marshal io anangana fotodrafitrasitsika anangana stadetsika sisa ka inona ary no hoentsika any. Fahatelon'izay zay no lazaiko hoe tsy fahatogavanao dia tsy ahafahanao miady varotra satria tsika membre ny FMI mpikambana amin'ny banque mondiale koa tsika dia mety azo farafahakeliny eo tsika ohatra ny mahazatra mety azo an'ilay droit de tirage spéciaux tsika satria zotsika rehefa feno ny fepetra ny afaka magnataka anatin'iny fa zay foana mahatonga atsika ho gisitra satria dia zay farafaratsiny zany dia rehefa aveo moa tsika rehefa mba mahazo an'ilay farafaratsiny iny dia mba midehadehaka eny tsika fa tsy mirona makany amin'ny fampandrosoana satria tsika ny olona ny mijery ny laharam-pahamehanao zay ngambany amiko le ampopirenena apetraka ao ny laharam-pahamehanao ka maresy lahatra ny olona iny dia ampin'ny olona le farafahakeliny. Raha tsy resaka afa-tsy izay tsy fitsiny ny drafy mpampandrosoana matipaika izay isika dia azo inona tanteraka fa izay no antony tsy nanasany ny filoha frantsay antsika. Tsy azo idivirana ary tsy afaka ialana aloha hatreto ireo mpamatsy vola mahazatra ireo raha izao zava-misy eto Madagasikara izao no jerena. Izany rehetra izany dia vokatry ny tsy fahaiza-mitantany ny mpitondra fanjakana miaraka amin'ny fitavozavozana ka ny vahoaka hatrany no ibaby izany rehetra izany. Eo amin'izay vaovao izay hatrany dia samy manana ny andikany azy ny tsy nahazahoan'ny filoha malagasy fanasana tany Paris mandritra ny fifanamben'ireo firenena afrikana ny mpanao politika sy ny mpaitokarena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy fanajana ireo fepetra marobe napetraky ny mpamatsy vola iraisam-pirenena no mety ho anton'izany ho kosa Iral Sanroger mpaitokarena sady mpandinika politika. Ravy Razafy-Mahenina teo amin'ny rindran-tsary ny tahirinena. Tsy kisendrasendra raha tsy voasa tamin'ilay fionamben'ireo firenena afrikana natao tany Paris Madagasikara
hatramin'nysiany covid-19 tamin'ny taondasa teto amintsika ifanandika fomba fitantanan'ny fitondrana manodidina izay ny mpamatsy voly iresa-pirenena ireo lesika samy hafa nanamaloka ny fitondrana noho izany no mety ho antony tsy nahazoan'ny filofanasana satria ny olona tsy ame fanampiranao fotsiny raha fatany fa tsy andehany amin'ny tokony ho iziny ianao fa eto amintsika zany le rafitra ratoekarena mihitsy mila amboarina hatrany fotony mihitsy mba ao anatin'ny fahalalana tanteraka zany sy mangarahara ny poiran'ny zavadrehetra na eo amin'ny lafiny famohanany tsena zany hoe passation de marché tokony zava-dô zany rehetra zany fa raha tsy zany tsy dia ka tsy gaga ako raha ohatra ka tsy voantso ny filoham-pirenenantsika ary fipetrapetrany le tsy ratsy mangarahara fitatana mangarahara fitoniana ara-politika famezana lalana ny olona moka ny heviny ao anatin'ny fitoniana tanteraka io le vaksiny io koa tena fepetrapetrany tsara io ary ny fandavanao an'iny zany dia ohatrany hoe fandavanao zany tsy ara-fanolotanana amin'ny zareo mpamatsy vola sy ny namany mbola firenena miankin-dobetsaka amin'ny famatsim-bola vahiny anefa i Madagasikara ka mety hisy fiantraikany amin'ny hoaviny tsy fisiny mangarahara amin'ny fomba fitantanan'ny fanjakana ny covid-19 ny vahokatrany no sorona tsy misakafo sy maty ny aretina tsikelikely raha mikalabana manao fandaniana tsy mifanaraka amin'ny filan'ny olona ny mpitondra sy ireo mpiara-miasa aminy orinany zao tsy fantatsika nahoana inona ny toerana isy atsika inona ny zahatra mety ahazo ve tsika sa za bitiny kekely no azotsika mitondra firenena ilaina traikefa ara-politika ara-teknika indrindra mahafiatsara ny toe-karena sy fifandraisana amin'ny any velany fa rehefa ohatra ianao tena mitondra firenena dia dika izay aloha hoe tombontsoa vahoaka aloha ara-tombontsoa vahoaka zany dia dikany dia hoe malalaka ny vahoaka milaza zay zahatra tsy tatiny sy riny manjavozavatra eto ny hoavin'ny Madagasikara indrindra ny aorian'ny covid-19 raha ny fantatra dia tapitra azo amin'ity taona ity ny famatsim-bola tamin'ny vanim-potoana ny asan'ny filoha teo aloha Ratsonary Mampianina manomboka ny taona 2020 sy 2021 izany tokony efa misy famatsim-bola azo fanjakana ankehitriny saingy raha ny hita hatreto toa tsy misy manangasanga akory izany ny UM aza tsy tanteraka no tsy fisiny io famatsim-bola io fa saika matetika no andrenesana ny fanafiana amin'ny tapendiana eto Madagasikara tatoato ny betsaka amin'izy ireny anefa dia fitaovam-piadiana fampiasan'ny mpitandro filaminana avokoa naneo ny heviny momba izany indrindra moa ny solombavam-bahoaka sady kolonely Emilien Rambosalama Germain Menjanary Mathieu Prince antony maro no miteraka ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao eo ny tsy fananana asa manampitrotraka ny fiakaran'ny vidim-piainana izay tsy mitsahatra isan'andro ankoatra ireo dia fiparitany fitaovam-piadiana izay fampiasan'ny tafika ohatra amin'izany nahatrarana basy CPA Kalaknikov grenady sy fitaovana maro hafa tany amin'ilay dalo delila kely izay lavon'ny zandary ny herinandro lasa teo marina fa tsy fitaovam-piadiana tokony hoentina ampelatana ny olon-tsotra ireo saika matetika eto amintsika dia ahitana io fitaovana fampiasan'ny tafika io foana ireo jiolahy izay tratry ny mpitandro ny filaminana voalohany indrindra eo aloha le mpitandro ny filaminana manao adalàna mandritry ny service ataony dia araka fitenenina hoe laki bordel atao hoe kazerinareo tsy hanavanana gendarme na miaramila misy tamin'izany fotoana izany misy mihitsy ny olona atao no mampanofa basy manao opération amin'ny alina dia rehefa vita ny opération dia réintégrena le basy misy zany teto andrenivohitra tato teto misy tao nahitana tao amin'ny gendarmerie nahitana tao amin'ny miaramila nahitana tao amin'ny polisy misy azany teto tsara aloha ny manamarika fa mizara telo miavaka tsara ny fitaovam-piadiana dia fitaovam-piadiana natao fiarovan-tena ho an'ireo olona nahazo alalana na ilay antsoina hoe premier catégorie ny fitaovam-piadiana fampiasan'ny tafika manokana na ny deuxième catégorie ary ny fitaovam-piadiana fiatrehana anady amina firenena iray na ny catégorie 3 ireo rehetra ireo dia mila fahazahoan-dalana avokoa le contrôle mihitsy zany mila atao systématique hoe zao le contrôle de présence physique le olona le manao le contrôle mihitsy mahita maso mihitsy mahita taratasy na mahita pary alefa pary belu pary message na correspondance complet net fa mila tena mahita mihitsy raha tsy ahivina dia efa nisy ny etsika izay nataon'ireo mpitandro filaminana teto amintsika nanao ny opération d'arme na fanangonana ireo fitaovam-piadiana izay miparitaka io ka basy tsy ara-dalàna 170
no azo tamin'ireo toerana maro any ambanivohitra ary mahery vaika miisa 1 tamin'izany. Ny teto andrenivohitra kosa dia basy miisa 10 amby 100 no azo ary bala 5 amby 70 sy 700 niaraka tamin'izany ho an'ny taona 2024 iny raha ny antontanisa azy farany. Hatreto anefa dia mbola tsy voafeny momba ny fiparitany fitaovam-piadiana sy ny tsy fandriam-pahalemana io. Faniresaka taminay androany i Clémence Rarinirina izay mpanolotsaina tanàna Antananarivo renivohitra lanta amin'ny anaran'ny vovonany IRK. Malona ny tery vaimanta miatra aminy amin'ny fanesorana azy tsy ho mpanolotsaina tanàna Intsomo no atondresaka tamin'ity androany ity fanedadiana eo amin'indra tsara ny toky Ramarla. Ny 13 aprily lasa teo no nivoaka ity taratasy avy amin'ny Norbert Lala Ratsiraonana sy Raolo Miasy Oldaira ity izay taratasy mirakitra ny fanesorana an Clémence Rarinirina tsy ho mpikambana anatin'ny vovonana IRK intsony. Raha fehezana ny antony anesorana an Clémence Rarinirina ao anatin'ny vovonana io dia noho ny tsy fanajana ny fitsipika anatin'ny vovonana ity. Lainga avokoa nambaran'ireo nanasony io taratasy io kosa Clémence Rarinirina. Tsy nisy mihitsy ny filazana na fampafantarana mialoha momba an'ireo lazaina fa fitsipika anatin'ireo fony izy mbola kandida. Noho izany tsy anaiky izany fanapahan-kevitra izany ny tenany ary vonona ny anohy ny asany amin'ny mampanolotsaina azy. Mahavariana hoy Clémence Rarinirina no mahita ny sonian'ny Norbert Lala Ratsiraonana tao anatin'ilay taratasy. Mariana fa olona avy amin'ny antoko asa vita ny fampitsarana na avy ny filohan'ny mpanolotsaina an-tanàna ka mety izay ve no ifandraisany hoy ihany ity mpanolotsaina an-tanàna ity. Tsara ny manamarika fa ny antoko tima sy Clémence Rarinirina ary ny komba no nitaky ny fanesorana an'io filohan'ny mpanolotsaina io. Fa indrindrindrindra le tsy fahavitana miaro an'ilay mpanolotsaina satria raha ny tokony ho izy raha manao tsy mety ny mpanatanteraka dia ny PCM no mijoro miaro amin'izany rafitra zany. Dia nanapa-kevitra izahay nanao taratasy tonga hatrany amin'ny tribunal zany taratasy zany fanesorana an'ny PCM zany. Ka ny PCM hoy ao teo avy amin'ny antoko avy dia lasa fiarovana be fahatany fotsiny an'ilay PCM ve no mahatonga an'Andriamatoa Norbert Lala Ratsiraonana ankehitriny manao an'io taratasy io hoe esory Clémence Rarinirina. Avy koa le teneniko hoe demokrasia no dradradradrainareo, demokrasia no lokalokanareo fa tsy mahazaka demokrasia nareo. Tsy zakanareo ny ilazana ny marina dia izay rehetra milaza ny marina dia mila esorina, toriana, takana, roay ao anatin'ny vovonana. Averiko ny teneniko raha tianareo ny elako anatin'ny IRK izay zany ny sitraponareo fa za Clémence Rarinirina tsy mametra-pialana tsy ho mpanolotsaina ary tsy hiala ho mpanolotsaina an-tanàna raha tsy ny fitsarana no manalahy eto amin'ny toerako. Efa fotoana lavalava no enjandro ny tady teo amin'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina. Entra no ilazany Clémence Rarinirina fa tsy miray tsy kombakomba amin'ny zavatra tsy mety sy tsy rary ny tenany. Nanamafy hatrany ity mpanolotsaina ity fa tsy anaiky lembenana ary ijoro foana ho mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo raha mbola ankasitrahany ny vahoaka ny ipetrahany amin'izany toerana izany. Vaovao avy any Ambatondrazaka kosa indray taorian'ny fanakatonana ny mpifidianana ny 12 Mey lasa teo dia mahatratra 5,000 mahery ny isan'ny mpifidy vaovao ho an'ny distrika Ambatondrazaka manokana. Ny tao amin'ny distrika Andilamena nefa ny mpifidy nalana tao anatin'ny lisitra ny betsaka noho ny mpifidy vaovao. Ny fokotamo no lazain'ny tompona andraikitry ny seny ho tomponantoka amin'izany raha nantaniny ny mpanao gazety Nery Andrianarivony MBS Ambatondrazaka. Mahatratra 7,700 sy 10 metsy ny isan'ny mpifidy ho an'ny taona 2024 ho an'ny faritra Rotramangoro taoriny ny fanakatonana ny lisam-pifidianana ny 12 Mey teo. Ny distrika Ambatondrazaka no ahitana mpifidy vaovao betsaka indrindra izay mahatratra 4,700 sy 10,000. Manaraka azy ny distrika Moramanga izay ahitana mpifidy vaovao 4,700 sy 10,000 ary Parafaravola 7,700 sy 3,000. Somary nanaitra ny an'ny distrika Andilamena satria ny mpifidy nalana tao anaty lisam-pifidianana indray no betsaka noho ny mpifidy vaovao izany hoe raha 2,700 ireo mpifidy nalana tao anaty listra dia 7,700 ireo mpifidy vaovao voasoratra anarana. Ho an'ny distrika Ambatondrazaka manokana dia manodidina ny 2,700 sy 3,000 ireo mpifidy voatery nalana tao anatin'izany lisam-pifidianana izany.
raha nanontaniana ny amin'ny mety fisina lesoka tamin'ny fandrafetana izao lesim-pifidianana izao raha tsy mangaiky ny seny dia nanilika ny andraikitra eneneviny ny fokotany. Io no navoakany avy any amin'ny fokotany tsirairay avy dia izay natolotro zareo anaiky no naharafitraiky eo anatrenin'izany. Fantatra fa raha sendra misy fifidianana amin'ity taona ity dia io lisitra vaovao io no ampiasaina. Tsy voakasika izay kosa nefa ny mahakasika ireo famerenana fifidianana toy ny fifidianana ben'ny tanàna ho an'ny commune ao Mbolamanga sy ny famerenana fifidianana mpanolotsaina ny tanàna ho an'ny commune roa ao anatin'ny distrika Ambatondrazaka. Fanabaribarin'ireo solombavambahoaka atao anatin'ny fandarana miara-manonja androany ny tsy fahaizana sy ny tsy fananan'ny mpitondra politika mazava hita tanana ny firenena ka mampiembotra sy manaratsy endrika ny firenena malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ankoatra io dia namafisin'ireo solombavambahoaka ihany koa fa tsy hisy mihitsy ny fampandrosoana eto Madagasikara ary vao mainka ampitotongana ny firenena ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ary ao ny fanedadiana nataony namana mpanao gazety Ando Miartina teo amin'ny rindra-tsary ny Mateo Prince. Mamelatra sy mampandintena ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahaiza-mitantana ny mpitondra ankehitriny. Miamtotongana hatrany Madagasikara indrindra amin'ny lafiny toe-karena na dia fanana tombokely aza tamin'ny zava-pitandreo fitondrana teo aloha. Tsy mahay makalesona ny mpitondra no tsy manana politika matipaika ihany koa hitany tanana ny firenena ka mampiembotra hatrany ireo malala-tanana hanampiany Madagasikara indrindra amin'izao fotoana ny krizy izao. Raha ohatra ka tsy miova ny mpitondra amin'ny fomba fiasany amin'ny teboka roa izay nometsika, voalohany ny fisiany fitoniana ara-politika ray, faharoa ny isin'ny fanomezan-danja ny sehatra tsy miankina dia aza manatentsika, aza manofotsika fa isy fivoarana ny lafiny ara-toe-karena eto Madagasikara. Lasa tohatra fiakarana hatrany ny vahoaka malagasy tsy misy mpijery, ny mpitondra variana tsy mitazana akory ny fahoriana mianjady amin'ny vahoaka eny fotsiny, saika asa tsy laharam-pahamehana hatrany no hiazakazahana sy mahamaika azy ireo fampanantenana no betsaka. Todika aminao Andriamatoa filoma mbahoaka sy Andriamatoa Premier voatsinjara ireo andoavana volo ireo misy borao andao eran'ny région fa mba inona ny vitan'ireo mba tension andao mba hiaraka hoe izy eo ava vita tao anatin'ny district anankiray. Fanabaribary ny solombavambahoaka ihany koa tao anatin'ny fandarana manokana fa mihisatra tanteraka ny fampandrosoana ny tanàna n'Antananarivo ka tsy mandeha amin'ny laoniny sy araka ny tokony ho izy ny fitantanana ny tanàna indrindra eo amin'ny lafiny sosialy. Tamin'ny fotoan'androny dia niteny izy hoe raha tsy voangona raha tsy voaroaka ny fako dia atero ty amiko. Raha azon'ny olona tokoa nanatitra ny tery amin'ny lapan'ny ben'ny tanàna, lapan'ny tanàna etsena kely dia natery ny olona tany aminao daholo ireo fako ireo. Fa ny aza mitady hirika intsony anareo ilazana fa any amin'ny ministera ny rano samy va sy ny sisa efa anareo efa nomena anareo daholo fitaovana rehetra amin'izao. Mialohan'ny isarahantsika kosa sary amin'ity arivariva ity dia averina ampahafantarina ianao fa nisy androany ny fivoriana no tarihan'ny filoha lodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Ny filoha Marc Ravalomanana tetsy amin'ny foibeny tetsy ampandrana tamin'ity androany ity. Tsy nisy mipika mondinika ny fanaovandreo antoko politika izay nivory ireo fa ny hany mba fantatra dia momba ny raharaham-pirenena sy ny fahasaranam-bahoaka no antony fivoriana. Fantatra tamin'ny loharambavao tena toerana ihany koa fa isy ny fanambarana lehibe mihezinezina ho tanterahan'izy ireo tsy ho ela. Dia zay ihany koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netoko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity. Isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Samy io samy tsara ary ho lavitry ny aretina tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.